pour témoigner aujourd'hui. Parce que ce matin, j'ai eu une grosse allergie. J'avais le visage tout rouge sur le front, sur le menton. Et je sais pas. Une alimentaire ou le pollen, ou je sais pas. Et Tati Colomb m'a appelé ce matin pour savoir si je venais cet après-midi. Je lui ai dit que je ne suis pas très sûre parce que j'ai une tête un peu... Et elle m'a appelé pour dire pour venir parce qu'elle va prier pour moi. Donc je suis venue ce matin chez elle et on a prié ensemble. Et elle a imposé ses mains sur moi et on a commencé à prier. Même au téléphone déjà, elle a déjà prié pour ça. Et depuis que je suis venue chez elle, en fait, ça s'est éclairci. Je ne sais pas ce que c'est parti. Amen. Tonton foana tonga eto amin'ity toerana ity. Moi, je suis toujours heureux de venir en ce lieu. Raha tomobile dia hoe nieritreretiko hoe garage ty toerana ity dia mamboatra anahy isan'andro isan'andro. Si j'étais une voiture, j'aurais pensé que cet endroit est comme un garage pour nous. Ato an-tranony iray aho ary Si tu es enfant de Dieu, tu es dans la maison du Père. Ity valombelona kely aho momba ny fiainako. Je vais témoigner pour tonga taty à France ny septembre 2005. Je suis arrivée en France au mois de septembre 2005. Dia za irery no tonga taty. Et j'étais seule, je suis arrivée seule. Tonga taty nanao visite nijery nisy visite zany nijery resaka momba ny bâtiment. Dia avy eo toy tokony hanao formation momba ny architecture. Dia tamin'izay andro zay nandeha ny visite tao amin'ny porte de Versailles. Formation en architecture. J'ai fait une formation d'architecture. Dia nandeha ilay visite vita tsara ny visite dia niditra amin'ny formation amin'ny architecture. Dia avy eo ho ilay tompony ilay architecte zany tompon'ilay bureau d'étude hoe tsy afaka mandray anao zay fa misy antony ohatr'izao. Tapaka tampoka zany ilay nofinofy. Le responsable m'avait dit comme quoi c'était pas possible de m'accueillir et mon rêve a été brisé ce jour-là. Zay. Dia nanomboka teo dia niova ny fiainana. Nisy fanantenana tamin'ny voalohany tapaka tampoka ilay fanantenana. Et ce jour a été un tournant pour moi parce qu'au début j'avais un rêve et le rêve a été brisé et j'ai perdu. Soa ihany fa teo ireo namako teo ny fiangonana nisy anahy ihany keo nampahery azy nitantana ary nanoro lalana. Dia mois de juin 2006 nanolo tena ho an'Andriamanitra nandray ny batisan'ny rano ary misaotra ny tompo aho fa nitahy ahy ary nanana lalana ho ahy izy. Dia nanasitra anahy ihany koa tamin'ny lafiny rehetra. Nandritra an'izay jusqu'à hatramin'ny amin'izao itenenako aminareo zao dia mbola tsy narary mihitsy ahako. Mahafinaritra ny manaraka ny tompo satria rehefa miprendre part miengagé anao hanaradia azy dia miengagé izy
hitantananao ihany keo. Quand on s'engage à Dieu, Dieu aussi s'engage. Nisaraka tamin'ny vady aman-janako ihany koa tao anatin'izay fotoana izay. Et j'ai été séparée aussi de ma famille 2005, septembre 2005 jusqu'à 2014. Jusqu'au 2014. Tao anatin'izay dia niezaka najoro ho vavolombelona foana, ho vavolombelon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay atao. J'ai toujours tenu à être un témoin de Christ dans toute chose que je faisais. Mafy ny lalany kanefa nisy ny fanantenana. Le chemin était long et dur, mais j'avais quand même de l'espérance. Dia tonga eto France ihany ny vady aman-janako Et ma famille est bien arrivée en France et je remercie le Seigneur. Fotoana lava izy ary promesy tamin'Andriamanitra dia hijoroako vavolombelona amin'Andriamanitra foana ny zavatra rehetra izay nataony tamiko. Et j'ai promis à Dieu de toujours témoigner de tout ce que Dieu avait fait dans ma vie. Amiko zany dia fanasitranana ny tokantranoko. Dont la guérison, de la restauration de mon mariage. Zava-dehibe ny ahafantarako an'izany. Dia ankehitriny koa te hizara aminareo aujourd'hui j'aimerais aussi partager ilay finoana nisy tato amiko momba ny fanasitrana ihany koa nataon'Andriamanitra. Sur la foi et la guérison que tu as fait en moi. Misy teny kely ty tiako jerentsika ao amin'ny Marc chapitre 9 verset 23. Teny efa fantatsika angambany izy io ovakiko ilay izy amin'ny teny français. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Andriamanitra ve dia mandainga? Dieu ne ment pas. Andriamanitra tsy mandainga mihitsy. Dieu ne ment jamais. Rehefa ao anatinao zay dia mahafinaritra. Quand cette parole est vérité au-dedans de toi, tout va bien. Ny zavatra rehetra dia miainga ao aminao. Satria raha nahary anao Andriamanitra dia nataony olona miavaka ianao, olona tsy misy mitovy anao eto an-tany. Exceptionnel. Personne n'est pareil à toi. Miankina amintsika ihany koa izy amin'ny fanaparitana ny fanjakana eto amin'ity tany fandalovany ity. Et Dieu aussi nous a nommés responsables pour faire émanciper son royaume par l'évangélisation. Noho izany dia misy zavatra kely tiako hoe ho tenenina zany hoe Andriamanitra tsy mandainga, atsika mila manana finoana ihany koa miaraka amin'Andriamanitra. Comme Dieu ne ment pas, nous devons avoir la foi si nous voulons être avec Dieu. Atsika ihany koa mila manavao ny fanoloran-teny, manavao ny momba antsika tsirairay avy. Nous devons renouveler notre consécration à Dieu tous les jours. Raisiko ny teny ao amin'ny Romaina 10:12. Prenez votre Bible dans Romains chapitre 12. Chapitre 12, verset 2. Amin'ny anaran'i Jesosy. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Zava-dehibe mahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Il est très important de connaître la parole de Dieu. Satria tenin'Andriamanitra no fototra iainantsika amin'ny zavatra rehetra. Tenin'Andriamanitra no niainako fototra naharetako amin'izay 10 ans zay tao anatin'ny fisarahany tokantranonay. Parce que la parole de Dieu est le roc sur lequel nous nous tenons. Raha ny olona ny henonao, raha ny olona ny jerenao, dia efa nisaraka, efa kivy ianao satria nahoana ny olona tsy maintsy manesy foana, manenjika foana. Si tu te confies en l'homme, tu seras déçu parce que l'homme cherchera toujours à te mépriser, à te décevoir. Eny na dia ny olona eo akaikinao eritreretinao namanao azy, même ceux qui se disent être tes amis, manakivy ianao. ils te découragent. Fa rehefa manaraka an'Andriamanitra
dia Andriamanitra irery ihany jerena. Jesosy Kristy irery ihany jerena. Mais quand tu es avec Dieu, tu regardes ton regard fixe sur le Seigneur. Tahaka ny zavatra nahazo ny zanak'Israely dia nasaina nijery ny menarana varahana miantona teo ambony hazo fijaliana izay tandidon'i Jesosy Kristy. Comme on a demandé au peuple d'Israël de regarder le serpent sur le bois que Moïse leur a demandé de regarder, qui était la prophétie de la venue de Jésus. Raha école amin'ny fanasitranana andrano dia tiako ho sitrana ny momba antsika tsirairay avy na ny tenako izany. Ny eo amin'ny toetsaintsika, ny eo amin'ny eritreritrintsika, eo amin'ny fisainantsika, eo amin'ny imagination, tsy haiko hoe ena amin'ny teny gasy, ny imagination antsika tiako ho sitrana mba tena hoe ny fanahin'i Jehovah ny toetra ao aminao ary ny fanahin'i Jehovah no hidirige an'izany rehetrarehetra izany. Mila fantahantsika koa ny fihetseham-pontsika, tiako ho sitrana ihany koa izany mba tena hoe fihetseham-pon'i Jehovah ny hiasa ao amintsika tsirairay avy. Ary mila tiako ho sitrana ihany koa ny vision antsika mba tena hoe vision Jehovah ny toetra ao anatinao. Ary tiako mba tena hoe andrevy. Zay moa fomba fiteny hoe andrevy zany hoe anana vision araka ny sitrapon'Andriamanitra ary andeha fa tsy hipetraka hiditra ao anatin'ny action amin'izay ny zavatra rehetra zany ka ny tenin'Andriamanitra no ameno ny lalantsika amin'izany rehetrarehetra zany. Je désire que chacun de nous aujourd'hui soit guéri dans tous les domaines, au niveau de notre pensée, au niveau de nos sentiments, de nos émotions, que nos visions soient en accord avec la volonté de Dieu, que nos désirs soient en accord avec la volonté de Dieu. Satria fantatsika mantsy ny tenin'i Jehovah ny teny hoe zay zavatra nieritreretiny ihany ny tonga teo amin'ny fiainana. Parce que nous connaissons la parole de Job qui disait ce que je redoute, ce que je crains. Au amin'ny Job chapitre 3 verset 25. Job chapitre 3 verset 25 ho vakiako ilay izy. Au nom de Jésus, Job chapitre 3 verset 25. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Dia noho izany mila amboaritsika ny fomba fisainantsika. Mila amboaritsika momba ny Nous devons donc renouveler notre intelligence. Dia izany nefa tsy vita amin'ny fisainanao fa ny fanahin'i Jehovah ihany mahafaka mamboatra Et an'izany. seul le Saint-Esprit Ary peut eto ny renouveler notre toerana intelligence. misy atsika eto no afaka mamboatra an'izany satria ny fanahin'i Jehovah ny toetra eto. Araka ny teny hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anarany dia eo izy. Et nous sommes au bon endroit parce que c'est un endroit où le Saint-Esprit va nous renouveler et restaurer. Parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés, il est au milieu de nous. Dia zay mahafinaritra anahy no tonga eto amin'ity toerana ity foana. Et c'est ce qui me rend heureux de venir toujours en ce lieu. Ho antsika mihaino radio na Ceux qui mijery sont à la internet radio ou sur YouTube. dia mifalia ihany koa ianao fa Andriamanitra dia any amin'ny toerana rehetra izay misy atsika, izay misy Réjouissez izany. vous aussi parce que Dieu est là aussi où vous êtes. Dia soyez positif zany hoe zavatra tsara foana eritreretina. Soyez positifs et pensez toujours en de bonnes choses. Satria Andriamanitra dia Andriamanitra tsara, Parce que Dieu est bon. Andriamanitra ny fiadanana, Il est le Dieu de paix, Andriamanitra ny fandresena le Dieu de victoire. ary Andriamanitra pahary amin'ny zavatra rehetra izay eritreretinao. Il est le créateur de toutes choses que tu puisses penser ou imaginer. Dia isaorako izy amin'ny fitahian'ny fiainako, nanasitranina amin'ny fiainako. Je le remercie pour la bénédiction dans ma vie, pour les guérisons qu'il a accomplies. Gloire au Seigneur. Tu vas te séparer avec la maladie.
Si tu as toujours été malade auparavant, tu seras en bonne santé à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Amen. Prenez place. Allez.